Nanolotra fitaovana sy vatsin-dalana ho an'ireo hiatrika ny CJSOI Andiany faha izay atao any Seychelles manomboka raha pitso azoma hatramin'ny 10 volana aogositra 2024 tamin'ny alalan'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Moustapha Marson ary fantatra fa atleta sy tanora miampy ny teknisianina misa 700 no andray anjara amin'ny taranjam-panatanjahantena misa 8 miampy ny sokajy ny tanora. Raha antsika ny resaka ny fanaovana tamin'ireo solitena ny mpandray anjara. Ny anarako Erika Maristela mandray anjara amin'ny CJSOI 2025 manao en catégorie danse et théâtre jeunesse. Tsy maintsy matanjaka aloha satria représenté à Madagascar any amin'ny pays hafa dia miezaka manome ny meilleur de soi mba hitondra ny Madagascar amin'ny toerana hafa indrindra. Tena misaotra betsaka ny zareo satria tena ilaina le izy mba hanome hery sy mba matsiaro tena zany tsy nanadino zareo fa nanampy ny rehetrarehetra tsy nanavakavaka fa nanampy hatramin'ny farany. Dia Marijaona Fabio joueur malagasy foot poste milieu offensif. Fanomana aloha efa ela zay efa nisy regroupement talohan'ny ity mafimafy ny fanomananay ary rehefa mety androbaka any amboara tsy maintsy mitondra heranay faly ny fo mety faly daholo joueur mety amin'ny maximum. Ianarako Ranavy Manana Norianienne mpilalao IAFC 25 dia fonina ny lalao niatrika compétition rehetrarehetra sy mitranga any ary hitondra amin'ny tety à Madagascar. Mazava ho azy fa ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena dia eo anilan'ny tanora hatrany ary tonga nitsodrano azy ireo ny ministra Moustapha Marson tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina niaraka tamin'ny sekretera general ny ministera sy ireo tarle maro isatsokajiny. Eo anivony ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena tsy ivona fa nanohana 100 ny delegasiona ny mpitondra fanjakana ho amin'ny ankehitriny satria dia fanatanjahantena no ameriana kasina izay fampahafantarana ny Madagasikara izay amin'ny sihatra iraisam-pirenena.